taranja tenisy mihetsiketsika ihany koa ny ligina Alamanga eo amin'ity taranja tenisy ity satria dia navita nanofana mpitsara miisa 920 izy ireo izay navoaka tamin'ny fomba ofisialy nahazo ny diplôma afaka mitsara lalao régionaly eto amin'ny faritra Analamanga. Izy aloha zany tafiditra ao anatin'ilay politika ny ligina Analamanga la hoe fampidirana la hoe éducation amin'ity taona ity zany lohahevitra voizina ny ligina Analamanga dia ny fampifanana voalohany zany mazava ho azy dia tsy maintsy ny fitsarana lalao satria rehefa tsy milamina ny fitsarana lalao dia zava-poana daholo miezaka taona ny atleta rehetrarehetra. Dia izay no tonga anay zany nampiofana nyreto arbitre mpitsara lalao izay eto amin'ny faritra Analamanga mazava ho azy. Zay zany tanjona voalohany ao anatin'ilay izy. Ireo fampifanana natao zany niarahana tamin'ny mpampiofana anankiray izay efa manana ny haizatra sy ny haira andriamatoa Daniel Ramarosan. Izy zany no nitarika ny fampiofanana ary nanome ny kipitsipitsony rehetra ho an'ny mpitsara lalao raha ohatra ianao ka mandeha tsara lalao inona zavatra tokony ataonao amin'io, inona tokony ataonao mandritra ny lalao, inona tokony ataonao isaky mipetraka ny mpilalao, inona hafa zavatra tokony arahana, inona zavatra tokony atao rehefa vita ny lalao. Ireo zany no zavatra nampifanana tamin'izy ireo izay niarahana tamin'ny Académie nationale des sports APFA. Aorian'ny mpitsara mbola misy indraindray mpandaram-potoana ho an'ny mpitsara vitany mpitsara zany zao dia ny hitodika any amin'ny mpilalao amin'izay ndray zay. Ny mpilalao moa zany anay ny politika ny ligina Analamanga amin'ity dia ny relève zany hoe ireo ankizy eo amin'ny U8 hatramin'ny U16 ireo zany no ifantohanay ary ireo no anomezanay amin'ilay fampifanana ho avy tsy ela ilay fampifanana hoe champion attitude zany hoe inavy ny fahalalam-pomba, inavy ny fair play tokony ananany, inona ny ahoana ny comportement na champion zany zany no atao amin'ny omenana ireo ankizy ireo izay relève satria ireo nandeha hiondrana ho any ivelany andrafitra ny ekipa pirenena rehefa tonga fotoana ilavan'ny fitondram-panjakana ireo atleta ireo.